faletrany izay ry mpiaino ry mpijery malala tafaraka indray tsika ao anatin'izao fotoana iarahantsika mifampahery amin'ny alana ny sokatra masina izao fotoana anyvozantsika hery ara-panahy koa rariny loatra raha andeha angataka ny fitarian'ny fanahy isika ahafahana mahazo izany tenin'Andriamanitra izany hivavaka isika. Andriamanitra arainay be fitiavana any an-danitro midera sy mankalaza anao izahay manome voninahitra anao mendrika izany anao ny dera sy ny aja ambony indrindra hatr'izay ka ho mandrakizay aoka kosa tombo ho feno ny fahasoavanao izahay atsapany fitantananao ary anome voninahitra anao misaotra tamin'ny fitantanana rehetra nataonao tamin'ny fitahianao anay ka mbola velona izay ankehitriny ary tonga ny fotoana anohizanay izao fifampaherezana izao mangataka anao mba hitarika izany ka tonga anay azo hery avy amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ry havana tamin'ny farantsika dia nandinika tantara dia ny tantarany mitsangatsanganan'i Jesosy teny amin'ny ranomasina hotoizantsika ihany izy io saingy melo izany dia misy tantara anankiray andeha fampizarana izy ity zava-niseho ity ho tantaraina amintsika ity nisy mpamily anankiray mitondra entana namily fiara lehibe feno entana misy olona ihany koa misy mpandeha miaraka tany tamin'ny izay fotoana izay dia fahavakatra ny andro miakatra ny rano tonga teo amin'ny tetezana anankiray ireto mpandeha ireto mijerena ny rano miakatra mahery ny rano ny tetezana ihany koa atahorana ary ny fatra na ny lanja ilaina ahafahana miampita dia voalaza mazava eo amin'ny fidirana amin'izany tetezana izany ny ororo ty mpamily atahorana hienjera ao anaty rano tsika ho tapaka io tetezana io mety ho faty isika inona ny atao sanganehana inkio ny ireo niaraka tany dia tapa-kevitra hoe andao sika hivavaka natsona ny mpandeha ireo olona niaraka dia nivavaka rehefa natao ny vavaka dia nanampinoana tao iapita velomina ny fiara ary nandeha mora niditra tao anatin'izany tetezana izany ary nandeha mietsika ny tetezana kanefa samy nifikitra tamin'Andriamanitra tamin'ny finoana ary nafinakitra dia izao tafita soamatsara izany fiara izany saotra n'Andriamanitra ny rehetra nanandratra vavaka ny rehetra ingam-pamily kosa ny voaka nidina tao anaty fiara nijery ny lalana ny biavina nijery ilay tetezana dia ny teny hoe tsy mahalalanga zavatra tsy ampafiry ny efa natao firy izay tetezana ny ampitana izay na manahoana ny onja sy ny sisa ny rano dia tafita ihany mahay aho izy dia nidoka tena teo raha namana ny olona rehetra kosa gaga nahita izany zava-nisy izany ajantsika eo ny tantara io fa mety mitovy amin'izany ihany ny zava-nisy tamin'ny andron'i Jesosy nitsangatsangana teny ambony ranomasina inona tokoa ny zava-niseho efa narahantsika teto tamin'ny farany fa ny aloha azy ny mpianatra ary Jesosy nikasa andalo azy andeho amin'ny Betsaida dia nasain'ny mpianatra Jesosy hiditra tao anaty sambo ary rehefa tao aoriana izay nitony ny andro izao anefa ny filazantsara nosoratan'i Matio dia manambara amintsika fa nisy zavatra nitranga tao
anelan'elan'izay izy ireo fakahita amin'i Jesosy sy Jesosy tafiditra tao anaty sambo izay. Inona ny zava-maso? Ao amin'ny Mateo 4:7 ny 17 no ahitantsika ity zava-maso ity. Io zao no voalaza 17. Ary Jesosy niteny taminy miaraka tamin'izay hoe matoky vizao ihany aza matahotra. Izay ilay teny anankitelo nasaina no tadiditsika tamin'ny fiarahana farany. Dia tsy natahotra tokoa izy ireo. 17 nisy mihitsy aza ny sa nanana fahasahiana be mihitsy 17. Ary Petera namalika nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia saovy manantona anao eny ambonin'ny rano ao. Tena ianao ve io? Ianao ihany? Eny ary, atsoy ary andeo asevy makeny namaly Jesosy 17. Ary hoy izy manatona dia midina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anantona an' Jesosy. Mahafinaritra zany sary zany. Eto zany dia mahita isika olombelona anankiray mandeha eo ambonin'ny ranomasina, namakivaky ny ranomasina anantona an' Jesosy. Jesosy miantso azy dia izy mamaly ny antso dia mandeha eo ambonin'ny ranomasina, mamakivaky izy makeo amin'i Jesosy. Sary manao ahoana re zany fahatakaranao an'izany? Izay ilay hoe haneho zava-mahagaga eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao izy. Fa ny olana dia ity 17. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra. Ay tamin'ny fotoana io moa mbola tsy nitony ny rivotra, ny ranomasina ny samboaravoara, Jesosy ao ambonin'ny rano. Satria rehefa tafiditra ao anatin'ny sambo Jesosy araka ny hitantsika tamin'ny farany dia nitony. Fa eto mbola tsy nitony. Petera nefa nanana fahasahiana dia nandeha rehefa natsony Jesosy dia nandeha tokoa izy. Saingy misy teny mampiheritreritra ity. Raha nahita ny rivotra izy. Teo aloha nahita an' Jesosy izy dia nitombo ny finoana. Dia miantso azy Jesosy dia manantona izy. Ary mijery an' Jesosy izy. Jesosy ihany koa mijery azy dia manantona izy. Jesosy manantona, izy manantona. Mifanantona izy. Saingy nitodika dia niala ny fijery, niala tamin'i Jesosy dia nahita ny rivotra izy. Ry havana, eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia matetika miseho ny toe-javatra toy izany. Ao anatin'ny ady atrehatsika dia miantso an' Jesosy isika. Ary ny teny fikasany dia milaza fa raha fa miantso izy isika dia mamaly izy an'io zava-mahagaga izay tsy fantatsika. Rehefa tonga ny zava-mahagaga dia toa adino indray izany. Toa adino fa mandeha eo ambonin'ny ranomasina isika io. Ny olana rehetra dia eo ambany tongotra. Raha tokony hanafitra izany dia eo ambany tongotra. Dia adino indray izany. Fa miverina mijery n'ilay rivotra indray. Mifantoka any amin'ilay ady indray. Mifantoka any amin'ilay olana indray. Ary rehefa mifantoka any ny fijery, inona zavatra miseho? Dia matahotra. Dia natahotra izy. Ary raha vao nilentika izy, izay ny zava-misy. Mijery ny olana. Raha ny olana eto amin'izao fiainana andalovatsika izao, ny aretina izay tonga maneran-tany ary tsy avabelintsika eto Madagasikara ny amin'izany. Na ny ankizy madinika, na ny tanora, ny lehibe dia voan'izany aretina izany avokoa. Ny olana ara-tontolo iaina, ny tsy fisian'ny rano, ny tsy fahampian'ny vola hoenty miatrika ny fiainana. Raha izany no ifantohan'ny fijery dia toy ity nazo amin'ny Petera ity ny avoantsika. Ilentika ao anatin'izany olana izany.
Anisan'ny tsokevitra ho raisitsika ihany koa ao anatin'ity tantara ity tsy voalaza amin'ny baiboly fa andesy tomantsika lesona. Eo ihany koa mba olombelona andeha ataontsika hoe nahazo fitahina manokana Petera afaka namakivaky ny ranomasina. Nijery an' Jesosy dia nandeha tsy nilentika fa andeha ho raisitsika koa hoe amin'ny maha olombelona tena tsingevana zany mandeha fotsiny aza any eto ambonin'ity rano be ty tsy mila mandeha sambotsony. Ireo apôstôly mpiara-miasa dia mijery lasy Petera, iny Petera mety misy miantso azy teraka iny zany mahatonga ny fijery hiala eo amin'i Jesosy. Izay ilay tantaran'ilay mpamily hiampita ny tetezana. Rehefa nandeha niampita ny tetezana dia toy ny hoe izy ny tena nahay, izy ny tena mahavita, kanefa adinony fa olona maro niara-nivavaka tao. Izany ihany koa mety olana mahazo antsika eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny ady atrehantsika, ao anatin'ny olana sedraina dia miditra izy raha fa miantso isika ary dia maneho ny voninahiny. Kanefa rehefa mivaha ny olana dia indraindray toa adino ilay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Indraindray toa isika indray ny mety anandratena. Ry havako, handetika asianao ihany koa izay toe-tsaina izay. Atonga antsika ho safotra ao anatin'ny rano, atonga antsika ho entin'ny rivotra ka hidaraboka etseo izay fijery mifantoka amin'ny tena izay. Soa ihany fa Jesosy dia teo akaiky teo. Ary rehefa niletika izy dia izao ny voalaza ao amin'ny 1:30 ao amin'ny Mateo 4:12. Hoy izy hoe dia niantso hoe tombo vonjeo aho. 1:30 ary nanindritra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana nahoana ny anahana ianao. Ary rehefa niakatra teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra. Zay ny zavany. Rehefa nilentika dia niantso. Toy ny tamin'ny voalohany hoe rehefa rehetan'i Jesosy teny ambonin'ny rano dia niantso. Ary isaky ny miantso isika io ry havana dia mamaly Jesosy. Na dia nisy fahatosotsika ary atao amin'ny navo atsika kanefa miantso azy ianao, miantso azy isika dia mamaly izy. Ary an'io zava-mahagaga izay tsy fantatrao. Inona ny zavaniseho? Nijery an'i Jesosy indray Petera. Jesosy mantsy ny fijeriny efa tsy niala tao amin'ny Petera. Tao foana ny fijeriny. Fa i Petera ny variana kely nijery rivotra. Rehefa miverina nijery an'i Jesosy izy tao anatin'ny filentena dia nahita an'i Jesosy, niantso an'i Jesosy, dia hita ny tanan'i Jesosy. Ary dia naroso ny tanany dia nandray ny tanan'i Jesosy izy. Ary namikitra an'izany tanana izany dia niara nandeha izy ireo niditra tao anatin'ny sambo. Sary mahafinaritra, kanto dia kanto zany. Mijery an'i Jesosy dia mahita an'i Jesosy dia mandray ny tanan'i Jesosy. Ry havako, azo antoka fa raha mbola nifantoka tao anatin'ny ranomasina i Petera, raha mbola nijery ny rivotra amin'ny samboaravoary izy sady milenika ihany, tsy ahita ilay tanana mitsotra andray ny tanana. Inona ny lesona azonao raisina amin'izany? Andeha afantoka amin'i Jesosy ny fijery. Andeha hibanjina azy isika dia ho hitatsika ny tanany izay vonona, isetona. Anala asenao ao anatin'ny onaona ny fahotana io, ao anatin'io onaona ny olana, ao anatin'io lavaka manitsokisoka io. Afaka ampiakatra anao amin'izany toerana izany izy. Dia hiverinao ambany tongotra indray ny ranomasina rehetra dia ny olana samihafa. Ary rehefa mitazona an'i Jesosy Petera dia tsy nahavotsy ny tanany, mandra-pahatonga tao anatin'ny sambo ary dia nitsahatra ny rivotra. Zava-dehibe ny ahafahantsika mahatakatra izany.
hoy ny voalaza ao amin'ny Isaia toko faha 5:7. Isaia 5:7 ka ny andininy faha 12 manao hoe: mijere aho dia ho voavonjy anareo ry vazatany rehetra, fa izao no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Tsy misy Andriamanitra hafa. Ary Andriamanitra mahagaga, mahay ny zavatra rehetra, mahay mampitony ny ranomasina, mahay manala anao ao anatin'ny lavaka mangitrokitsoka. Io Andriamanitsika io, ny ataontsika teny mijery azy ary mandray azy, mamikitra ny tanam-pinotsika amin'ny tanany. Fa izy mitantana dia ho tafavoaka isika eo amin'izay ady atreantsika. Ao amin'ny Salamo 7:10. Salamo 7:10 dia ny andininy faha 1:30. Salamo 7:10 ny andininy faha 1:30 ho vakitsika indray izay andininy izay. Mifikitra amin'ny teny vavolombelonao ao, Jehova ô, aza avelao azo kenatra ao. Mahafinaritra izany teny izany. Mifikitra amin'ny teny vavolombelonao. Inona no tian'izany resahana? Ny teny vavolombelona dia maneho ny sitrapon'Andriamanitra. Mifikitra amin'ny sitrapona ho Andriamanitra. Ka tsy ny sitrako no atao, fa ny anao. Tsy mifantoka amin'ny olana intsony aho, fa mifikitra aminao. Izany no miseho dia tsy ho menatra ianao. Satria rehefa milentika i Petera dia menatra izy. Fa rehefa niakatra tao anaty rano kosa izy, dia izy Jesosy miaraka mandeha, miara-dalana izy Jesosy. Afaka miara-dalana amin'ny Jesosy tokoa zaza ianao, dia tsy ho menatra. Mifikitra amin'ny teny vavolombelona, anao ny sitrapon'ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiainana. Nahoana ity teny ity natao hoe mifikitra? Mba azonao ve ny dikany mifikitra? Ary amin'ny vanim-potoana na amin'ny fotoana toninina no mifikitra isika. Misy zava-misy any ambanivohitra izy ity, tantarain'ireo zoky ray aman-dreny namana fon'izy ireo tany ambanivohitra. Amin'ny fotoanan'ny fahavakatra dia miakatra ny rano. Madagasikara ity resaka ity, ny ankizy sy ny tanora, ny zatovo dia miandry omby rehefa tonga ny fotoana tsy fianarana. Misy fotoana miampita rano dia mandeha ny omby, kanefa ny rano miakatra fotoana fahavakatra. Ary io rano io misy voay. Teny ataon'ny zatovo any ambanivohitra, ny tanora malagasy any ambanivohitra, dia mifidy izy ny omby tena matanjaka ary tsy andaka. Dia hitany izy io, efa fatana. Dia ny ataony raisiny ny rambon'iny omby iny. Rehefa any anaty rano dia mifikitra amin'ny rambon'ny omby iny, dia entin'ilay omby izay tondrahan'ny omby azy. Fa io omby io tsy maintsy tafita, fa mahay milomano dia mahay milomano ny omby. Dia tafita eny an-tanety. Ny tongotra amin'izany tsy mikasika any amin'ny fanamban'ny rano, satria lalina dia lalina ny rano ary mahery dia mahery. Izany no afaka natao hoe mifikitra. Ny teny hoe mifikitra dia tsy hoe rehefa marivo kely ny rano dia hifikitra amin'ilay rambon'ny omby ilay zatovo. Tsia, fa rehefa rano lalina io, rehefa mahery be io, amin'izay fotoana izay no ilaina ny mifikitra. Ary amin'izao vanim-potoana sarotra iainako sy iainanao izao, amin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao, izaho indrindra ry havako ny ilaintsika ny mifikitra amin'Andriamanitra, mifikitra amin'ny teny fikasany, mamikitra ary tsy mamotrotra izany. Ny fanondriko dia izao, ho tazoninao ny tanan'i Jesosy amin'ny alalan'ny fiainana izao, dia ahita zava-magaga eo amin'ny fiainana ianao. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra raibe fitiavana, akory ny alehiben'ny fitiavana, mbola afaka nandreny teninao izany. Tompo, tena tiana ina, ary tena tiana ina. Kanefa
na dia eo aza ny fitiavanay dia matetika lavo ihany izahay, menjera ihany izahay, mifantoka amin'ny tenanay na mijery eo manodidina anay. Raha io mamelany eloka iny ankehitriny hitanay ny tananao, te handray ny tananay. Tompo, raiso izahay, vonjeo izahay ho afaka amin'ny tsy finoanay ary oka ny fiainanay hiara-mandeha aminao isan'andro. Dia hita zava-magaga mahatalanjona izahay ho fanomeza mahafinaritra anao. Dia mitahianay tsirairay avy izay miaina, mijery manaraka izao fampahirizana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany.